Faritra Anosy sy Androy malaza amin'ny fiompiana omby sy ondry amanosy izay efa mialan-taranaka ary miaratsy karazana ankehitriny. Ny akamaroan'ny mpiompy ao an-toerana dia mivelona anatin'io sehatra io. Araka izany, ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana miaraka amin'ny tetikasa CASEF izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola dia mitondra fampivoarana sy fampiroboroboana ny lalam-piariana omby sy ondry amanosy any Atsimo. Atao lahara-pahamehana ny fanatsarana ny taranaky ny biby mba ahazoana aina tsara, afaka jifain'ny tsena anatiny na ivelany. Tolotra raha-pamokarana maro no entin'ny tetikasa CASEF mampandroso ny faritra Atsimo ao anatin'izany. Ampisin'ny tetikasa ity zany dia mampandroso ny rotsom-piariana hena mena zany na ny viande rouge zany. Dia misy sehatra roa zany no iasan'ny anatanterahany tetikasa amin'izay asa zay. Eo zany ilay antsoina hoe protocole d'accord miaraka amin'ny DGE. Ary eo kosa no tena hoe ny tetikasa mivantana mihitsy no miaraka amin'ny tantsaha zany mampandroso an'izay asa zay. Mizara efatra lehibe ilay asa raha atao amin'ny ankapobeny. Dia eo zany ny fanatsarana ny sakafom-biby, fanatsarana ny fahasalaman'ny biby, dia eo koa ny tohana amin'ny fitantanana zany na ilay antsoina hoe bonne gouvernance. Ary ny faefatra farana dia ny fanatsarana ny taranaka na ny amélioration génétique izay misy fandraisany be dia be amin'ny fampitohy zany ilay izy dia miafara amin'ny fanatsarana na tohana amin'ny fivarotana zany, appui à la commercialisation izany teny vahiny zany. Tamin'ilay fanatsarana ny fahasalamana zany dia nisy ny antsoina hoe fanaovam-bakisiny an'ireo biby toy ny osy sy ny ondry zany na ilay antsoina hoe pétirinement nataon'ny tetikasa. Eo amin'ny 98,000 na atsotsika hoe 7,000 sy 7,000 biby eo zao no efa vita vaksiny tato anatin'ny faritra Anosy manokana. Dia ny faritra Androy amin'izao tsika mitendry zao no eo mpanantanterahana anazy ny tetikasa izay iarahana amin'ny ministera moa zany dia tena ministera aty an-toerana dia misy sampandrarahan'ny sampandraram-paritra ny Filipina zany no tena miara-miasa akaiky amin'ny fanatotosana izany. Dia raha ilay any amin'ny faritra Androy zao eo amin'ny 9,000 pétirinement eo zany no anaovana izay vaccination zay amintsika miresaka zao. Dia misy ihany koa zany ny laboratoire réhabilité zany mialatsiny amin'ny teny vahiny. Ny tetikasa dia efa nizara masomboly amin'ireo vonjona tantsaha izay nanaiky hiara-iasa amin'ny tetikasa zany. Amin'izao fotoana izao ny tetikasa efa tonga amin'ilay famaliana an'ilay entaentan'ireo tantsaha ireo mba hahatonga anazy ireo ho lasa matianina ka afaka hivarotra sy hamaly ny antso any amin'ireny tsena lehibe ireny zany na ilay atsotsika hoe marché potentiel zany. Dia amin'izao fotoana izao zao ny tetikasa mbola mpamolavolana ihany koa fa misy masomboly eo amin'ny fanampin'ireo le fanzaraina zany dia mbola eo mpanantanterahana zany tetikasa amintsika miresaka zao fizarana masomboly 500 kilao eo masombolina katsaka io. Dia misy ihany koa masombolina culture fourragère moa zany la le bozaka reny zany izay bracaria spinicetium moa zany le bracaria eo amin'ny 10 hectara eo no eritreretin'ny tetikasa ho tanterahana. Dia ny jinkao moa zany any amin'ny faritra Androy dia eo amin'ny 12 hectara eo eritreretin'ny tetikasa ho tanterahana. Dia efa nanao koa ny tetikasa tany aloha fanampiana kijana ara-Boajanahary zany ho avaozina. Dia eo amin'ny 520 hectara eo zany no atao amin'izany. Dia efa nanao ny tetikasa fanajariana dia fampandehanana tracteur anankidimy hoentina hanajariana an'ireo toeran'ireo. Dia
ho an'ny région ho an'ny faritra anankiroa zany faritra Anosy sy Andro. Ny fiompiana dia sokajiana ho fiariana tsotra mora atao kanefa betsaka tombontsoa noho izy aingana kokoa ny fitombon'ny biby toa ny ondry amanosy ary vetivety anatin'ny fotoana fohy dia manaranaka betsaka. Noho izany asa azo atao tsara ho fampidiram-bola maharitra ny fiompiana. Ny tetikasa zaifa ihany koa dia manao toana ara-teknika toy ny famatsiana fitaovam-pamokarana sy anam-pamokarana, ny fananganana foto-drafitrasa, ny fanamafisana fahaiza-manao ho an'ireo fikambanan'ny tantsaha, toana ihany koa amin'ny fampirarahana amin'ny mpandraharaha eo amin'ny fitadiavana lalam-barotra. Arak'izany zava-dehibe ny fampiofanana ireo tantsaha ho mpitarika mba ampahomby izany fanohanana izany. Raha misy olo anankiray mangalaka an'le omby sy dia an'le olo io mangalaka omby io le omby fa ho an'le fikambana. Misy fikambana dia misy koa olo individuel sa ao agnatin'ny fikambana. Dia io agn'omby io zany sy ty olo raiky ty avao zany hoe hampitombo taranaky satria maro le omby vavy zay mihenja ao agnatin'izay taona maromaro. Dia indrindra zany le omby lahy amin'izay fotoan'izay sy maintsy mangata koa ohatra hoe irakoto, androany, irasoa manana an'izay omby vavy zay afaka mangalaka an'le omby lahy izy ho ampiterainy ary amin'le omby vaviny. Dia zay mahatonga zany ny visibilité ny projet hoe hanao resaka hoe production sika mba hitombotombo le objectif le production aty amin'ny faritra asimotika ho an'izay omby zay satria indrindra mazany amin'izao fa landany taranaky le omby dia zay nahatonga ny tetikasa napiditra n'le rasina omby barmany avy agny diego zay atao aty amin'ny faritra asimo. Dia io ma zany sy maintsy hoe magnarakory zareo zany sy maintsy misy VS agny zahay koa sy maintsy manao suivi mandrapitaperan'le tetikasa dia mbola mipetraka manao suivi izahay tetikasa solotegna ny tetikasa kazefa indrindraindrindra fa nideraye aty amin'ny faritra. Tsara marihana raha fa nisy ny fifanarahana ao anatin'ny 5 taona tamin'ireo mpiompy nisitraka ny lahan'omby ho fakana taranaka ireo izay efa manana traikefa amin'izany fiompiana izany ka voafidy tanatin'ny maro. Misy fepetra izay na critère izay nahafahana ny safidy an'ireo olona ireo. Voalohany dia olona manana omby izay efa mpitezana omby zany. Dia faharoa efa mahalala ny fomba fitezana omby. Fahatelo manaraky torohevitsy amin'ny fanatsarana ny farim-piainan'ny omby. Zany hoe amin'ny resaka fanaovana fanalana kankana na amin'ny lafiny fanaovana vaksiny isan-taona. Dia amin'ny resaka sosialy satria ny tanjony ny tetikasa kazefo hanomen'ireo olona ireo omby dia tsy ho anazy manokana fa hoentina hanatsarana ho an'ny manodidina. Dia mijerena koa amin'ny côté sosialy fa olo afaka mifanerasera amin'ny manodidina. Dia olona tsy manana problema amin'ny manodidina satria raha ohatra ka hoe ametrahana an'ireo omby ireo izy dia alako ohatsy hoe le fampidirana omby lahy dia le omby lahy ireo ny tanjona dia hanatsarana ny taranaka omby zay efa lany tamingana satria le omby taloha mba nanana ny mahizy azy nefa amin'izao fotoana zao somary ny hena le ny hagabariny na resaka hamaroa taranaka noho ny sy voa maîtriser isony le resaka consanguinité. Dia noho izay zany dia nampidirina omby lahy ireo mba hiinvitena amin'ny resaka consanguinité. Dia ireo rehetrarehetra reo no ahafahana nampidirana an'ireo omby lahy ireo zany. Raha ato amin'ny districtny Faradofay dia misy 5 rahalahy ireo nahazo an'ireo omby no hafarana avy any Diego ireo. Dia amin'ny commune-ny Ranopiso, commune-ny Ankaramena, dia commune-ny Sonerana, dia commune-ny Ampasinam-Pona, dia commune-ny Mandronromotsy. Ireo rehetrarehetra ireo no samby nametrahany tetikasa lahy daholo. Dia noho izay no nametrahana an'ireo critère ireo hoe olo sociable le izy mba hahafahan'le olo rehetrarehetra hisitraky ny tombosoa ny fanatsarana taranaky ho an'ny omby ireo. Ny tanjona nefany amin'ireo fampidirana omby ireo dia mba hahazahoana omby vaovao, mba hahazahoana karazany vaovao izay hahazahoana nofo na hena izay hifanaraky amin'ny sena. Tsy inona zany nefany fa hampisy fampidiram-bola
ho antokatrano tsirairay. Zany hoe rehefa mitombo le fahatsarany taranaka ny omby, mitombo ny havaventin'le omby, dikan'izay mitombo koa le vola miditsy ho antokatrano tsirairay izay mampiditsy, izay manao fampanarahana an'ireo omby reo zany.